tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy etitsy. Falimaraba ny aingo sy vola indray tafiaraka eto indray tsika. Manaona titsy. Manaona aingo, manaona titsy. Dia ny androantsika hanohy an'ilay resantsika teo aloha mikasika ny fihetsehampo dia androantsika afaka azavain'ny vola ve ny tiany vola resana ho fanampin'ilay resantsika farany. Karazana fampiarana zany mifandray amin'ilay zavatra niresantsika teo aloha dia hoe hitantsika fa rehefa misy tsy fitovian-kevitra dia matetika misy fihetsehampo. Mety mahatonga ady, mety mahatonga fahatapahany fifandraisana mihitsy aza rehefa tsy atrehana araka ny fomba mahasoa zany ilay izy dia mety manimba zavatra betsaka. Dia mifandraika amin'ilay niresantsika hoe ilay fitandrona an'ilay maizy ny hafa zany tena zava-dehibe satria raha ohatra ka tsy voatandro zany izay eo amin'ny fiatrehana tsy fitovian-kevitra na atao hoe fifandirana na hoe entina ohatra hoe hanome fomba fijery an'olona anankiray zany ohatra hoe torohevitra ka raha vao amin'ilay fomba hoe manohy tohina mety mandratra ilay izy dia mety manimba zavatra na dia tsy izay ary ny eritreretina hoe te hanampy olona ianao nefa lasa manimba zavatra ilay izy. Dia ianao zao niteny an'izay ilay hoe izany hoe ilay resantsika eto zany amin'ilay asanao amin'ny sa hoe amin'ny andavanandro ity zavatra resantsika ity satria izay eo anatiny foana izay hoe anjaran'iza mipetraka any amin'iza ilay andraikitra hoe amin'izay ilay hoe misy fitovian-kevitra na hoe misy fifandirana amin'ny fifandraisana rehetrarehetra tsy inona tsy ilaozan'izany satria tsisy mitovy hevitra. Na olona na mpivady na mpiray tam-po na ray aman-dreny sy ny zanaka inona zany le contexte antsika eto amin'izay dia hoe andraikitra izy zany iza no manana andraikitra kokoa amin'izany raha hoe sendra an'izay. Ia, misaotra anao tena fara mihitsy izay fanontaniana izay. Ho anahy manokana moa zany dia teo amin'ilay sehatra hoe mifanerasera ao anivona fiarahamonina teo anivon'ny fiangonana ohatra anatina fivoriana tamin'ny andraikitra izay natrehana ihany koa dia indraindray ianao tsy maintsy izaho zany lasa ohatra hoe mandamina olona anatina fifandirana dia anatina fivoriana komity sy ohatran'izany dia tena lasa tena zany tsy maintsy mitady foana inona ny fomba ahafahana tena hoe miatrika an'ilay toe-javatra tsy manimba, tsy mandratra olona, tsy manimba fifandraisana fa miara-miasa mahasoa dia samy mahazo tombontsony any an-danina ny ankilany. Misaotra betsaka mazava amin'izay. Dia ahoana ary ny hanampianao an'izay raha hoe sendra nitojo an'izay tsy fitovian-kevitra izay inona zany ilay karazana ohatrany hoe fanarahany ahoana ny ahatongavana any amin'izay hoe tsy ho lasa olana be izay mahasoa ny an-dany sy ny ankilany. Dia angamba ny resahako zany hoe misy karazana fahadiso-kevitra anankitelo zany reto tiako zaraina zany. Voalohany zany rehefa ohatra hoe misy zavatra ohatra hoe mampalahelo ana mandratra ako dia eritreretiko hoe fananian'ilay olona mihitsy iny. Zany hoe lasa heveriko hoe arakaraky ny zavatra tsapako zany ny fikasana ao anatin'ny hafa. Izay zany fahadiso-kevitra voalohany. Fahadiso-kevitra faharoa koa hoe raha ohatra hoe avoakako arak'izay itiavako azy ny fihetsehampoko dia mety foana na fotoana manahoana na fomba manahoana dia izay itiavako hamoahana ny fihetsehampoko dia hoe manantena zany ho tsara ny vokany. Fahadiso-kevitra faharoa zany izay. Fahadiso-kevitra fahatelo ihany koa dia ilay hoe raha ohatra ka malahelo ako na tesitra na sorena na diso fanantenana dia ataoko mahatsapa an'izay ilay olona dia amin'izay lasa mivoatra
hitako hoe fahadiso-kevitra lehibe ihany koa zany zay. Satria ireo zavatra anankitelo ireo dia samy tsy mitondra fandrosoana zany. Le voalohany zany le fieritreretako hoe fantatro ny ao an-tsain'ny hafa, satria za malahelo na tezitra na diso fanantenana dia eritreretiko hoe fananian'le olona iny satria arakaraka ny zavatra tsapako ny fikasana tao anatiny. Lasa mieritreritra zany tsika hoe malala ny ao an-tsain'ny hafa dia fahadiso-kevitra dia le faharoa zany efa ilay nolazaiko teo hoe eritreretana hoe zay tiako hamoahana azy. Ny fihetsehampoko zany, resaka fihetsehampo moa tsika teo aloha zany dia ohatr'izay hoe avoakako fotsiny amin'izao araka izay itiavako azy, tsy mitandro ny hafa dia eritreretiko hoe tsara zay dia ireo zany le fahadiso-kevitra anankitelo tiako zaraina. Dia ahoana ary no metimety kokoa zany. Faty manapaka kely hoe misy kolotsaina tsy raha horisahan'ny vola rehefa fety fa misy kolotsaina tena le hoe mila voaka foana ny fihetsehampo na hoanina tsy hoanina mandratra an'le olona io na tsy. Dia ahoana ny fipetrany amin'izay. Saotranao izay sady eo antsika malagasy manko zany tena ohatrany hoe ny ankapobeny somary sahirana tsika miatrika ny fihetsehampo io, na hampanginina be le izy na avoaka amin'ny fomba izay ohatrany hoe tsy voatandro, lasa tsy mitandro ny hafa, tsy mitandro an'ilay fifandraisana zany. Marina mihitsy izay teny niango izao hoe ny fihetsehampoko tsy inona zavatra tsapako, tsy azo lavina iny, fa ao anatin'izay koa nefany le fahavononan'ny hafa handray azy. Eo zany no misy ohatrany hoe maromaritra iraisana, misy fahendrena ilaina zany mba hoe ahoana no hamoahako an'ity fihetsehampoko ity amin'ny fomba hoe tsy mandratra ny hafa, voaray tsara le izy, tsy manimba fifandraisana. Tonga tao an-tsaiko le resaka le hoe maratra, raha olona samy maratra no maratra anaty zany io resaka hoe ratra-panasiny sisa, izay navoaka antsika tamin'ny afaka zara fahasivy. Dia indraindray rehefa amin'ilay fotoana iny le zavatra tenenao ity zany ity tsara, fa mety ho elaela vao tonga any amin'izay le olona raha ohatra hoe arakaraka le zavatra mitranga eo zany dia samy ohatrany hoe tsy dia hoe lasa le eritreritra zany tsy tonga any amin'ilay hoe hitady an'ilay marimaritra iraisana, fa le zavatra izay tsapa mitranga eo fotsiny lasa daholo dia ahoana amin'izay no hoe ahafahana manao an'ilay hoe mampifandray an'ilay na mitady an'ilay marimaritra iraisana tsiny eo amin'ilay hoe fotoana aizany mety, fotoana inona aorianany iny mety ohatrany ahoana ny anaovana azy, vonona ve ilay anankiray, vonona ve ilay andaniny sy ny ankilany sy ny sisa. Tsy fantatro na mivoana kely amin'ny zavatra tianao zaraina izay. Ao anatiny mihitsy izay, satria ny zavatra hitako moa zany teo amin'ny sehatra le hoe anivon'ny fiaraha-miasa amin'olona sy fitarihana olona zany dia le hoe alaon'ny olona miala amin'ilay fifanatrihana, alaon'ny olona zany mandositra manahirana miresaka an'izany fa alao samyzao fotsiny fa izy hoe tsy tonga saina any. Dia andrasany iny mandeha amin'ny volana sy taona, tsy mivaha mihitsy ilay olana satria le olona malelo mipirina any amin'ny misy azy any le anankiray ary tsy mieritreritra an'izay akory dia samy lasa mifiapahafa eo zany dia alaon'ny olona miala zany, tsy miatrika na manoko resaka any ambadika hoe tsy miatrika an'ilay olona fa alaoko miresaka amin'ny anona dia miresaka amin'ny anona, fa sady misy fanantenana ihany hoe mety mba hipakany amin'ilay olona ihany iny. Nefa ny izay zavatra izay vao maika manimba zavatra. Fosa le izy. Izay olona hoe fosa nefa ny faniriana te hanova zavatra, faniriana hanova ray fa no hoe hamoaka an'ilay mavesatra tsy tafavoaka tamin'ilay olona mivantana. Izay mihitsy ilay izy dia rinanina antsika malagasy ohatrany hoe tsy fantatro fa manana an'izay le hoe mikobona fihetsehampo dia ohatrany hoe antsika misy miresaka ary tsika dia misy sasy teny, ohatrany hoe misy fahamailoana, fitandrona, misy ohatrany hoe tsy tena miatrika mivantana zany misy fahendrena ilay izy, misy lafiny tsara betsaka fa indraindray ilay izy somary ohatrany hoe lasa zavatra tokony ho hatrehana mivantana lasa tsy hatrehana fa lasa miolika na lasa miala an'ilay olana dia tsy mivaly olana.
Ka izay indrindra Vola no tiako anontaniana tamin'ilay teo zao raha ohatra ianao izao mipetraka any amina firenena hafa. Misy firenena tena hoe ianao raha ohatra ianao ka tsy miteny dia ianao izay ny adala. Any amintsika indray nefa indrindra raha ohatra voatany ianao raha ianao no hoe mamoamoaka ny any am-ponao izay ianao izay ny adala. Ia, ka izay indrindra ilay izy hoe maro mihitsy izany tena izany hoe misy kolontsaina tena ohatran'ny hoe manome vahana kokoa an'ilay fizarana fihetsehampo izany. Amin'izay angamba dia tena hoe mila fahendrena avy amin'ny tsirairay satria tsy hoe tonga dia izay eritreretiko fa mety no tonga dia mety amin'ny hafa ihany koa amin'ilay kolontsaina izany. Dia zavatra hitako ezahako handramana izany sy hitako hoe mitondra vokatsoa dia ny fampiarahana an'ilay fizarana fihetsehampo amin'ny misy an'ireto dingana efatra reto izany. Voalohany izany dia hoe tsy manondro miampanga ny hafa izany. Fa tena hoe natao poky no zaraiko. Mila avahana izany ilay zava-nitranga sy ilay zavatra tsapako. Izay dingana izay fotsiny dia tena manova zavatra be da be izany hoe inona ny zavatra tsapako dia inona ilay zavatra nitranga dia tsy mametraka etikety, tsy manome anarana na hoe manasokajy an'ilay ankilany aho izany. Fa eo manko izany no tena hitako hoe mahatonga ilay olana foana matetika hoe lasa petahana anarana ilay olona sy ny momba ny toetrany. Ohatra hoe ianao tena tsy miraharaha mihitsy. Izay mihitsy izay zao tonga dia efa mahafoaka zavatra betsaka. Lasa atao akapobe izany izy na hoe raha vao ilay maizy an'ilay anankiray izany no lasa hoe tondroina na melohina hoe ianao dia tena ohatra hoe ianao dia tena tsy mahay, ianao dia tena vendrana na ohatr'izany. Dia samy hafa be izany izay amin'ilay hoe ny fihetsehampoko no zaraiko. Ohatra hoe mody ao an-trano izany ny ray aman-dreny anankiray dia paritaka eran'ny trano ny kilalao sy ny zavatra tsy nalamin'ny ankizy. Dia safidy anankiroa izany an'ilay renim-pianakaviana io hoe avy dia ametraka anarana sy hitsara an'ilay maizy an'ilay ankizy ve sa ny fihetsehampony aloha no lazainy. Eo izany ilay resantsika mila mahay mihaino ny fihetsehampo, inona ny zavatra tsapa, reraka ve, tezitra ve, malahelo ve. Ho antsika malagasy izany miteny hoe tezitra izany efa somary ohatran'ny hoe manahirana hoe za tezitra. Fa rehefa mihaino ny tenantsika izany tsika fahatezerana ve, fahadisom-panantenana ve. Ohatra hoe zavatra efa niresahana foana ilay izy fa mbola tsy an'ilay ankizy ihany. Dia ilay fihetsehampo izany no zaraina tsy misy fitsarana an'ilay maizy an'ilay hafa aloha. Dia ireo izany ilay ambara tonga telo hoe ny fihetsehampoko dia avy eo ilay zavatra mitranga. Raha raiko izany ilay ohatra teo hoe tena reraka sady malahelo diso fanantenana mahita an'izao korotana izao isaka mody ato an-trano. Eto izao zava-misy sy ilay fihetsehampo tsy misy fitsaratsarana. Tsy misy tenenan'ny ankizy hoe nareo dia tena tsisy lavana azy. Ohatra izany. Izay fiteny malagasy hoe nareo dia mafy loha, lasa mametraka etikety amin'ilay ankizy izany dia vokatr'izay manko rehefa ilay voatondro ilay olona na tsaraina dia lasa miaro ny tenany izy. Satria araka ilay resantsika tamin'ny farany hoe ao amin'ilay fahatsapana ny maizy ny tena ao misy ilay angovo, loharanon'ny angovo betsaka 20 isan-jato raha izay ny ilazana azy. Ka raha vao ilay maizy ny tohinina voalohany dia tsisy mandeha intsony ny toy an'ny resaka fa lasa miaro tena ilay olona. Lasa mikombina izy na eo izany ilay mahatonga ilay fifamaliana satria lasa tsy any amin'ilay olana tokony ho vahina no voaresaka fa lasa sahirana miaro ny tenany ilay olona satria voatohitohina. Dia ny ambara tonga fahaefatra izany rehefa avy miresaka ny fihetsehampoko izany dia miresaka ny zava-misy ahafahana mihitsy izany ilay fihetsehampoko dia ny zava-misy dia eo amin'izay izany miresaka hoe faniriko raha mba izao. Izay izany ilay raha ny faniriko dia izao. Dia resahako ihany koa hoe inona ny vokany ao amiko.
Zay zany mahefatra azy voalohany ny fihetsehampoko ny zava-misy ny vokany eo amiko dia farany hoe izao ny mba faniriako mety aminao ve. Dia raha izay ambaratonga hevitra izay zany no arahana dia araky ny fanandramana kely mba hita ny tena moa zany dia hita hoe mitondra vokatra tsara ilay izy noho ny hoe tonga dia mamoaka amin'izao fotsiny miaraka amin'ny tsaratsarana sy ny sisa manimba zavatra iny zany no ilay hoe avahana zany ny fihetsehampo ny zava-mitranga ny vokany eo amiko ohatra hoe lany fotoana indray ako andamina an'ireo entan'ireo hozy ilay neny tonga ao an-trano zany reraka ako satria mikorotana ny trano avy miasa mbola lany fotoana indray andamina an'ireo fa mba faniriako raha mba rehefa avy milalao nareo dia ampirimina tsara ny kilalao ohatr'izay zany raha ilay ohatra ny raisitsika teo. Sotra betsaka tsara be mihitsy n'ilay izy. Tonga dia mbita ao an-tsaiko ilay fanamarena kely fotsiny amin'ilay hoe fitenin'ilay hoe tonga dia amin'ny akabeany sy ilay ohatra ny hoe fa izay foana ilay olona zany ohatra hoe izao mihitsy na hoe ianao izany foana ve na hoe ohatran'izany tsy manao an'izao mihitsy na hoe fanaonao foana na hoe na dia hoe indray mandeha tao anatin'ny ndimy ohatra ilay izy ny tranga dia ilay zavatra tsy mety iny tena hita. Dia ny zavatra anankiray koa fanamarena tonga dia tafiditra tato an-tsaiko hoe ny fahitako azy ny olana goavana amin'ilay zany dia ilay hoe mieritreritra ny olona hoe rehefa misy ny fifandraisana na hoe fampandraharana dia eo foana ilay eritreritra hoe tsy maintsy misy olona disoina, tsy maintsy misy olona disona marina na hoe tsy maintsy misy resina mandresy. Rehefa izay no entina amin'ny fomba fafandraisana dia efa tonga dia tsy mety, tonga dia efa hatrany amin'ny voalohany ilay izy sarotsarotra ny na hitady marimaritra iraisana rehefa ao an-tsain'ilay olona hoe tsy maintsy misy olona diso eto na tsy maintsy misy olona mandresy eto. Tena marina be. Ary izay mahatsara n'ity ilay ambaratonga efatra ity zany satria mampifanatona ilay izy. Satria raha vao ny fihetsehampoko no zaraiko dia manokatra ny foko zany dia mahatonga ilay olona anankiray hiaino sy lasa mampifankafantatra an'ilay olona mifandray zany ilay izy. Dia amin'izay fotoan'izay koa ny fihetsehampo tsy ny zavatra marina satria zavatra tsapan'ilay olona iny. Dia manasa fifanankalozan-kevitra zany ilay izy, manasa fifandraisana etiety kokoa. Dia mifanohitra be amin'ilay hoe ilay mitsara ilay anankiray dia lasa miaro tena izy dia lasa mifanalavitra ilay olona zany. Afaka manao fampiarana kely ve tsika vola sy tia amin'izay rehetra ny vao nianarantsika teo izay. Rehefa ho anona malagasy mipetraka ivelany Madagasikara zany izao eny ny malagasy any Madagasikara koa zany afaka mankatra azy matetika miasa ao anatin'ilay atao hoe multicultural workplace, izany hoe firenena samihafa, kolontsaina samihafa. Matetika tsy azonao veroka mihitsy hoe inona mety kolontsaina na lehibe an'ilay olona satria mety firenena mbola tsy nandeha nantongotra ao mihitsy ilay izy. Dia zavatra tsikaritra izany ohatra hoe misy olona zany izao ohatra mahafantatra hoe ianao malagasy dia misy zavatra vao hainao fotsiny izany ohatra hoe any Madagasikara ohatra hoe ny malagasy mamono zaza kambana. Ohatra, izay zany ilay resaka. Dia tena gasy ianao malagasy fantany. Dia tonga dia ama zany ianao mpamono zaza koa. Dia izy ambona avy amina firenena hafa. Dia ahoana fomba hiatrehanao zavatra ohatran'izay ao anatin'ilay multicultural workplace. Tsara be mihitsy zany ohatra zany. Dia raha ohatra hoe hampiaritsika zany zao ilay ambaratonga efatra dia miankina amin'ilay fahatsapan'ilay olona mahaizy ny tenany aloha zany hoe raha somary marefo zany ilay mahaizy ny tenan'ilay olona ka voatenany hoe malagasy ratsy dia mety hoe
alahelo no tsapana hoe atezerana ohatra. Dia ny zavatra misy zany ho an'ny misy ilay mpanoratra pikaroka hoe Paul Ekman nahita hoe na inona na kolontsaina sy fiavian'ny olona zany ny fahatsapana an'ireo fihetsehampo fototra dia mitovy foana ao amin'ny olombelona. Nanao fikarohana mihitsy zany tany amina olona hoe tsy nahita fahitalavitra, tsy nahita ohatran'ny hoe fiarahamonina mandroso tena hoe olona mitoka monina ny alavitra any tany Aostralia nga Mizara tsy diso. Dia le eo amin'ny endrika zany dia mitovy foana ny fanehoan'ny olona ny hafaliana sy ny hatezerana sy ny ohatr'izany ny alahelo. Dia raha manoloana izay zany dia afaka mahatoky tsika hoe raha tsika na malagasy miresaka amina vahiny dia mitovy foana ilay fahatsapana hoe tezitra na malahelo na faly. Dia mampifandray araka ilay resaka teo, mampifandray zany rehefa hoe fihetsehampoko no zaraiko hoe malahelo mahaino an'izany ohatra, na hoe mampime aloha zany zavatra zany ohatra zany arakaraka ny hamafiny le fahatsapan'ny olona maiziny tenany zany raha ohatra marefo izy dia mety tonga dia mihetsika le angovo 20 isanjato zany hoe andeha te hiaro ny tenako azy zany, fa tsy maninona akory zay satria fihetsehampo manokana an'ilay olona zany iny. Fa raha ny fihetsehampo ny zarainy dia avy eo jerena amin'ny fomba ohatrany hoe tsy miangatra zany ilay toe-javatra hoe raha ny Madagasikara tokoa ny jerena marina fa misy zany fa inona ilay tena zava-misy, io zany ilay ambaratonga faharoa, inona ny zava-misy. Dia raha ohatra hoe misy fiantraikany manokana amiko ilay izy moa dia afaka zaraiko hoe zahay avy ao amin'ilay foko manao an'izany tokoa, misy havanay manao an'izany na tsy fantatro dia hoe inona ny fanirianao hoe faniriana ohatra hoe faniriako azonao atao ny manadihady kokoa momba Madagasikara ohatra, na hoe afaka miresaka kokoa momba ny Madagasikara fa misy zavatra azo resahana ange momba ny firenena ohatr'izany. Dia lasa mahasoa ilay fifandraisana au lieu dia hoe mitroatra ilay olona dia miaro tena dia lasa arak'ilay tenin'ny tija teo hoe ko nareo vazaha koa raha ohatr'izao dia nareo koa nge namono olona ohatr'izao dia lasa miady ilay olona au lieu dia hoe mampanakarena fifandraisana ilay izy satria tena hoe sincère zany ilay malagasy manokatra ny foana hoe izao ny tsapako rehefa miteny an'izany ianao izao ny fahitako ny zava-misy dia izao ny fiantraikany amin'ny fiainako manokana dia maninona raha izao no andeha hiatrehantsika azy ohatr'izay zany. Ny zavatra bido an-tsaiko koa zany dia hoe amin'ny ahatongavana amin'izany rehetrarehetra zany zao tena tsara be mihitsy. Betsaka nefa ny hoe raha ohatra hoe tsy nizarina tamin'izay ianao dia mila mianatra an'ilay izy aloha voalohany indrindra, mahalala hoe mety aminao ve ilay izy dia avy eo manomboka mampiatra an'ilay tsikelikely amin'izay dia eo koa ilay hoe rehefa mifandray aman'olona ianao zany ianao zany mila maheno mahatsapany hoe inona ny any anatinao satria raha tsy mahalala anao tsy afaka ny hafantatra ohatra ny ahoana ilay olona koa, na hoe raha ohatra hoe za ohatra zao hoe fantatra hoe vizambizana dia mba fantatra hoe tsy resaka amin'ity olo ity, tsy en état mihitsy hiatrika zavatra anankiray dia efa fantatra hoe aleo aloha tsy hoe akory hoe sanatria hoe matahotra na hoe fa hoe hitsonjovanao an'izay zany dia rehefa fantatra eo na ohatranao na zany ohatrany hoe mety fantatra hoe hisy fiantraikany amin'ny fomba firesahako amin'ity olo ity mba tsy hanenenako dia aleo aloha tsy mandray ihany fa hiverenako ihany ilay izy avy eo na ohatran'izany. Dia izay zao fa azo ampiarana ilay izy koa hoe mahatsapa vizambizana dia resahako ilay izy teneniko hoe satria zahako izao ny zava-misy eo amin'ny fiainako ankehitriny dia izao mety fiantraikany raha ohatra ka mbola miatrika an'ilay resaka koa ka faniriako raha araka ilay teny tija teo hoe mba amin'ny fotoana mety vera amin'ny fotoana ohatr'izao na ohatr'izao dia ohatrany hoe zavatra kely madinika ilay izy ambaratonga efatra fa mety manova zavatra betsaka ihany koa na eo amin'ny ankohonana na eo amin'ny toeram-piasana sy ny sisa.
Zay ve le tiany vola resana sa mbola misy hafa koa ankoatran'le hoe Zay zany resantsika zay zao mahakasika ny hoe raha ohatra ka zavatra mahakasika amin'ny vantana le izy fa mety ho azo trandrahana ihany koa zany azo resahana kely ihany koa hoe raha ohatra ka tsy mahakasika amin'ny vantana le izy fa ohatra hoe mpiara-miasa amiko de hitako hoe misy torohevitra tokony omena azy de tsika malagasy manao le fiteny hoe mijery arona tava hoe avela eo fa izy hoe tsy ho tonga saina eo azontsika le izy de hoe manahirana miteny an'izany fa alao izy ho ampianarin'ny fiainana eo ohatra zany fa mety misy fomba azo atao ihany koa zany hiatrehana an'izay de tsy fantatro hoe manam-potoana ve tsika hiresana an'izay androany sa hoe fa misy ambaratonga efatra ihany koa le izy atsediko kely angambany satria mety hoe tsy le fifandraisana olona fanatrika le izy fa mety hoe mba te hanampy hafa zany de misy le acronyme zany hoe GROW GORW zany le hoe ohatra hoe miasa zany le olona de fa apetraka aloha zany ny fanontaniana ary zay mifandray am'le resakitsika teo aloha hoe mety aminao ve raha mba misy resaka tiako hoentina eo aminao zay zany tokony hanombohana azy na am'le teo andresantsika teo aloha zany hoe mila mahazo an'izay fanekena zay hoe vonona hiresaka le olona zay zany no anisan'ny fepetra ao am'le hoe fotoana mety de raha vao miteny le olona hoe eny ary vonona eno anao na hoe oka aloha rehefa vonona le olona de fanontaniana zany no apetraka ny tsara zany hoe tsy hoe apetraka ao am'le vahaolana fa hoe inona le G zany de hoe ny goals hoe inona ny tanjonao inona moa ny tanjonao amin'ity zavatra ataonao ity de avy eo inona ny réalité inona ny zava-misy raha ampitahina zany io tanjonao io sy ny zava-misy de manao ahoana ny fahitanao azy de avy eo le O zany hoe ny option inona ny azonao atao manoloana an'izay ary fahatelo ny way forward zany hoe iny ary de ahoana inona zany ny dinganao ataonao tsy fantatra misy ohatra azontsika raisina ve ohatra fa ambaratonga efatra ohatr'izay koa zany le izy miafara amin'ny hoe inona ary no atao tovy am'le teo aloha ihany zany hoe inona ary no atao inona ny tanjonao inona ny zava-misy ampitao ary le zava-misy le tanjona tratra ve ny tanjona inona ny mahatonga le tsy ho tratra de avy eo inona ny option misy eo aminao de inona ary ny azonao atao am'izay fotoan'izay zany miala zany tsika am'le hoe tonga de mametraka hoe tsy mety io ataonao io fa tonga de ataovy an'izao tsika le tsy mampitombo an'le olona zany zay ary mikobona aza le olona satria asiny hoe apetaka ao fotsiny eo amboniny le vahaolana fa tsy izy no mandray an'le izy eo ambony zany aleo ary tsika ka ohatra miverina any am'le multicultural workplace teo ihany tsika ohatra hoe ianao zany superviseur de na ohatra mpiara-miasa mety daholo de mahita ianao mpiara-miasa aminao tara foana isan'andro de mivoaka aloha foana isan'andro de nefa koa ohatra hoe amin'ny telefona miresaka zavatra personnel foana mandritra ny tontolon'ny andro de rehefa kotiana zany tena ora iasany tena ora vitsy fotsiny ohatra hoe tokony hoe miasa adiny 9 izy de tena hoe ora vitsy fotsiny de ahoana zany no mety ohatra hoe mampiaratsika an'ity grow ty amin'izay zany hoe le olana zany hoe le olona zany tsy maro-potoana tara miala aloha kely le ora isany de voalohany zany le dingana voalohany hoe afaka mifanao fotoana ve tsika fa misy resaka tiako entina aminao momba ny asanao de manao an'izay zany de rehefa tonga le resaka de hoe inona ny tanjona am'le andraikitra zay hatrehany zany de raha ohatra ka ao anatin'ny fifanarahana am'le asa hoe mila maro-potoana anisan'ny zavatra ny fanekena zany ary anisan'ny mitondra fandrosoana ao am'le asany de apetraka amin'izay fanontaniana zay hoe tafiditra ao anatin'ny tanjonao ve ny maro-potoana sy hanaja fotoana sy asa amin'ny fotoana ara-dalàna tondra ao am'le fandrosoana le lazainy ve le izy raha mieritreritra zany ohatra hoe asa ohatra ataontsika ohatra hoe inona re le asa zany ohatra hoe ingénieur amina programmation izy ohatra zany de tanjony ohatra zany de hoe ny mba hita vokatra tsara de ny fiasanao ara-potoana ve mitondra anao am'izay de ambaratonga faharoa zany hoe inona ny zava-misy de eo mahatsara an'le hoe tsy mitsara an'le olona zany tsy manondro azy hoe ianao de tara lava ianao de ohatr'izao fa miaraka amin'ny zava-misy zany hoe ora
hoe zao avy dia mipatotra zany. Dia afaka eo zany dia efa tokony hita le olona le fifanoherana, le contraste zany hoe inona le tanjona mekeny sy ny fanarahana dia inona le zava-misy. Eo amin'izay zany no afaka anontaniana hoe inona ary no safidy misy. Raha misy izay fifanoherana eo amin'ny zava-misy ny tanjona izay dia inona no azonao atao. Dia le dingana fahaefatra hoe eny ary manoloana izany dia inona no ataonao ary, inona no dingana avy dia azonao atao avy hatrany ho fampiarana an'izay. Dia amin'izay fotoana izay hitantsika hoe tsy ny tsara n'ilay olona manatsara fifandraisana ilay izy mety tsy fantatra, mety hoe manana olana manokana ilay olona any amin'ny fiainany manokana ohatra, na mety hoe misy aretina na fahasahiranana dia mety mahavaolana betsaka izany ilay izy. Au lieu dia hoe mitsoaka fotsiny na tonga dia roahany iny izany fa tsy mahomby na ohatr'izany, na hoe mindeha hifosafosa ohatra, mindeha haratsiana ary à gauche à droite ohatr'izany, dia hatrehana amin'ny fitiavana. Tsy voatery hoe misy hoe fitiavana sentiment be koa ilay izy fa hoe tena hoe araka ny ambaratonga tokony ho izy zany. Saotra betsaka vola. Mahafinaritra fa tena nianatra zavatra vaovao mihitsy. Zany hoe raha ny zavatra tsapako aloha zany dia raha hoe sy ny hoe ny traikefa raha amin'ny fifandraisana andavanandro raha olona tsirairay avy tena mbola mila ezaka be amin'ny andaniny sy ny ankilany le ahafahana tonga an'izao. Raha amin'ilay sehatra hiasanao sy tianao hampiarana an'ity zao, satria ity zany izao ny anaranao dia tianao hampiarana amin'ilay asanao. Hampiarana amin'ilay asanao izay ny faniriana. Ilay izy moa zany le zavatra hatrehana moa dia efa ohatran'ny fianarana zany hoe efa mba matetika koa manao fahadisoana ny tena zany. Fa isaky ny mba mampiatra an'ilay fomba mety zany dia mahita vokatra tsara foana na hoe nivon'ny tokantrano azy. Raha ohatra hoe au lieu dia ohatra hoe tonga dia omenao ilay vahaolana, zanako moa anankiroa zany, petraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fahitanao an'ity, io ve ilay tena tianao hatongavana, dia inona ny zava-misy, dia inona zany ny azonao atao. Ohatr'izay zavatra ilay zany azo ampiarina amin'ny sehatra maro fa ohatrany hoe tiako teny zany hoe manatsara fifandraisana ilay izy na anivon'ny ankohona na anivon'ny fiarahamonina, toeram-piasana sy ny sisa. Dia resy lahatra sady hitako hoe mety ilay izy. Tonga dia miverina any amin'ilay resakantsika tamin'ny voalohany hoe ny fanirianao satria rehefa manampy olona dia ianao koa mila manampy ny tenanao aloha, mila hoe izay zany ilay hoe modèle satria be dia be ny olona hitako indrindrandrindra amin'ny mpitondra fivavahana na olona izay manana ndraikitra eo amin'ny fiarahamonina hoe leaders na ohatran'izany modèle jeren'ny olona zany. Dia rehefa tsenao no mampiatra an'ilay izy dia ohatran'ny somary misadaikatra ilay olona hampiatra an'ilay zavatra teneninao, zany hoe ilay zavatra ampianarinao ampiarinao aloha tsy maintsy ianao aloha mitesty an'izy hoe mety ve izay vao zarainao amin'ny olona. Dia ilay fiovana tena hoe possible zany ilay izy tena azo atao ilay izy fa miainga amin'izay ilay hoe za mitondra an'ilay izy mampiatra an'ilay izy aloha ary hitako hoe mety ilay izy dia suggéreko any amin'ny olona. Avy eo anjaran'ilay olona indray no manao safidy sy mahita mamakafaka hoe mety ho ety amiko ve ity. Satria samy manana kolotsainy sy hoe tsy maintsy resy lahatra izy hoe inona ny tombotsoko amin'ity mety amiko ve ity, izay vao hanandrana an'ilay izy. Tena marina. Ary zany hoe mandray ohatra kely ao amin'ny baiboly zany hoe Andriamanitra mihitsy manao an'io, fanontaniana no apetrany hoe ory Adama aiza moa ianao. Ohatr'izany Andriamanitra zany mampisaintsaina, manatona izy dia mampisaintsaina hoe ahoana ny toe-javatra misy anao ankehitriny. Dia asainy mijery an'ilay fait zany, ilay zava-misy ilay olona fa inona no nataonao. Dia ilay olona mireconnaître. Dia avy eo mahita hoe aradrariny zany ilay conséquence avy eo. Dia ohatr'izay mihitsy araka ilay teny nitija teo hoe tsika mihitsy no miditra miaina an'ilay izy raha tsisy ny pakany amin'ny hafa zany ny zavatra lazaintsika. Dia hitantsika amin'ny baiboly koa zavatra raha ohatra aka ohatra amin'ny baiboly zany tsika hoe Andriamanitra tonga Jesosy tonga teto an-tany izy niainany daholo ny zavatra rehetra. Dia misy akony amin'ny olona ilay satria niainany. Dia ohatr'izay marina mihitsy ny teninao tija hoe ny zavatra iainantsika no mipaka amin'ny hafa. Izay mahatonga hoe ny fihetsehampo mihitsy no resahana mba ho hisy fiakony amin'ny hafa.
mankasitraka indrindra amin'ny zara androany sy ny fampahafantarana sy ny torohay fa manampy be. Misy anampiny Misaotra betsaka anareo dia araka miara-mianatra foana moa izany fianarana foana ny fanandramana izay hatrehana dia misaotra anareo mikarakara sy mandray. Ny hafatra tiako omena ampiaino antsika fotsiny ngambany hoe ho an'izay mihaino ka nampiatra ny zavatra nianarana nampianariny volandroany hoe dia mba zareo aminay eo amin'ny commentaire hoe ohatry ny ahoana no miseho an'izay teo amin'ny fiainanareo. Mankasitraka be dia be ny amin'ny manaraka indray. Misaotra betsaka. Mirarso rindra. Mirarso. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.